Trangam-piarahamonina indray kosa vehivavy tokony no 4 taona monina amin'ny fokontana korondrano an-dranomahery no nodimandry ny talatalasa teo vokatry ny aretina izay nahazo azy 12 taona no nonina tao amin'izany fokotana izany ity vehivavy ity saingy tsy misy mahafantatra na io ny fianakaviany na ihany koa ny tanindrazana misy azy ireo mpiaramonina aminy vokatrizay ary velotaraina ny tompona andraikitra eo anivon'ny fokotany noho izay tranga izay nodimandry teo amin'ny 14 taonany tamin'ny talata 1 aogositra Ramatoa Eugénie vokatry ny aretin-kibo nahazo azy izay nitarika ny fahafatesany. Tsy manana fianakaviana na havana iray akory ary tsy fantatra ny tany fiaviany na ny tanindrazany raha nambaran'ireo olona manodidina azy. Isan'ny olona sahirana ara-pivelomana i Eugénie. Izy ohatrany hoe narary kibo ny fomba ny aretina voalohany dia afaka taorinan'izy izany izy sitrana ilay aretin-kibo dia ohatrany zihatra ny kibony dia izy maty io. Vina moa izy io maty? Tamin'ny talata tamin'ny roa sasany izy le tsisy fianakaviana moa dia tsisy vola teo am-pelantanany fanandevenana azy ny olana izany efa mikarakara ny fokotana hoe pasapito izy. Mandray tanana amin'ny fikarakarana ny razana ny eo anivon'ny fokotany ary sahirana amin'ny fikarakarana ny taratasy izay atao eo anivon'ny BMH entina andevenana ny razana. Hatreto dia tsy mbola nahazo ny taratasy ahafahana mandevina ny razana eny amin'ny fahasambahin'ny ny fokotany. Mbola tsy fantatra araka izany ny fotoana andevenana ny razana izay marina fa efa manomboka simba.